aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Andeha hiara-tsangana isika riavaka hideran'Andriamanitra. Vakitsika miaraka ny salamo voalohany. Salamo voalohany. Vakitsika ny andiny rehetra. Amin'ny anaran'ny Tompony. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpanilan-tsira, fa ny lalàn'i Jehova no sitrany. Eny, ny lalàny no sainitsainy andro manalina. Dia tahaka ny hazo mena eo amin'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoana, raviny koa tsy mamalazo, ary ny asany rehetra dia atao lavorany avokoa. Fa tsy mba toy izany ratsy fanahy, fa toy ny akofa ahirin'ny rivotra izy, ary noho izany ratsy fanahy dia tsy ahajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Fa fantatry Jehova ny lalàny marina, fa ny lalàny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Amen. Ny fiderantsika n'Andriamanitra dia iraintsika ny hira fahasivy. Hira fahasivy ataontsika amin'ny feo ny fifoazana rytombo zanaharinay. Narina manapitratra izany fa efa velomena ka tratry zavamiriza erainay anarira erainay Jesu tompona erainay fanahito erainay fampanisiso ny ezine fanasisa mazava-lona posaka levonio ny otana ka zava-mihevitra erainay anahira erainay Jesu tompona erainay fanahito erainay fampanisiso ny asanay atawany atreona kamatany atao voninahitra andraisanay miantrana erainay anarira erainay Jesu tompona erainay fanahito erainay fampanisiso erainay anarira erainay Jesu tompona erainay fanahito erainay fampanisiso erainay anarira erainay Jesu tompona erainay fanahito erainay fampanisiso. Hivakoka isika rehetra. Zany raha fiderana izany Andriamanitra no asandratrainy ho anao amin'ny tolakandro ity. Tolakandro izay hitahinao anay, andraisanay ny famondramponao, fa andraisanay koa ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fahalalana tsara izay hotovozonay ao aminao Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny Tompo,
reto izahay reo ny mpanomponana meo anay ny fifantohana meo anay ny fahavonona meo anay tompo ny faharetana amin'ny fanarana dia no fahalalana tsara ao aminao izahay koa miteneny anao fa miain'izay mpanomponana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Manatitra ny arahaba ho antsika rehetra indray ny avako amin'ity alahady volana fahaenina amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Araka izany dia lohahevitra izay mifandraika amin'ny lohahevitry ny FJKM hatrany ny antsika indray. Ny lohahevitry ny FJKM dia haintsika rehetra manao hoe anorenana ny maha-kristianina ny finoana. Fa anio isika dia andinika kosa ny lohahevitra hoe ny asan'ny finoana kristianina. Ny asan'ny finoana kristianina. Ety am-piandohana re ako koa raha vao miresaka hoe finoana isika dia andao aloha faritana inona no antsoina hoe finoana. Inona no antsoina hoe finoana. Misy dikany maromaro azo amaritana ny teny hoe finoana fa raha ndraiky isika amin'ny famaritana fototra ao amin'ny Baiboly izany hoe finoana izany dia manasa anareo hamaky ny Hebreo 1:10 ny 1:10. Io zany famaritana fototra ny antsoina hoe finoana ao amin'ny Baiboly. Hebreo 1:10 ny 1:1 dia hoy ny voalaza manao hoe masoratako ihany izy ny finoana dia fahatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana amin'ny zavatra tsy hita. Raha io famaritana io zany mijerena dia izao miresaka zavatra tsy hita maso ny finoana. Inona moa zany ny dikan'izany? Ny zavatra tsy hita maso dia izay mifanohatra amin'ny hita maso. Ny hita maso ilay ataontsika hoe materiel. Hita maso zany ilay azo tsapain-tanana ara-materialy. Ka ny finoana zany dia tsy materialy. Fa ny finoana dia tsy hita maso. Zay zany aloha raha io famaritana io no raisitsika. Ny zavatra rehetra materiel zany dia tsy finoana. Fa ny finoana dia zavatra tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana zany. Mety misy zavatra be dia be moa ny zavatra tsy hita maso. Raha ohatra ka mitenitsika zany dia hoe tafiditra ao anatin'ny zavatra tsy hita maso daholo ny domaine metafizika rehetrarehetra. Fa tsy rehetrarehetra ireny akory dia ataontsika hoe finoana daholo. Fa ao anatin'ny domaine, raha ohatra zany ka misy mandika tsotsotra dia hoe tafiditra ao anatin'ny domaine metafizika ny finoana. Zay zany. Fa tsy hoe tsy hita maso fotsiny izy fa araka izay tenena teo dia ny finoana dia misy fahatokinany amin'ny zavatra antenaina. Eo zany tiako ampiasana kely amintsika ny voambolana fampiasan'ny fiangonana mahakasika amin'ny finoana. Efa niteneniko tamintsika foana zany fa averiko amintsika. Raha vao mitenitsika hoe ny finoana dia fahatokinana amin'ny zavatra antenaina dia izao ao ambadiky ny finoana il y a toujours de l'espérance. Misy fanantenana foana ao ambadiky ny finoana. Tsy misy mihitsy zany ohatra hoe raha ohatra zany ka tenenina tsy misy ny antsoina hoe amin'ny kristianina tsy misy ny finoana negatif. Fa amin'ny kristianina zany dia optimista foana izy. Tsy misy mihitsy zany ana hoe za mino fa tsy ho vovonjy. Tsy finoana zany. Azonareo? Tsy finoana zany za dia mino fa tsy ho vovonjy. Na hoe araka ny finoako an' Jesosy zay tokoako dia
tsy ho tratra ny tetibolan'ny fiangonana anio, tsy finoana koa zany tamin'le voka-dehibe iny ohatra, tsy finoana zany. Ny finoana zany dia misy fanantenana, misy espérance, ka ao anatin'la espérance izay ananan'ny fiangonana, ananan'ny mpino, dia misy zavatra tsara antenaina foana ao, misy zavatra tsara antenaina ao anatin'ny finoana. Ohatra hoe finoanany amin'ny famonjena, finoanany amin'ny asa atao, finoanany amin'ny ireo tenentsika hoe asan'ny finoana rehetrarehetra manatenitsika fa ao ambadiky ny asan'ny finoana dia misy zavatra tsara ho azo. Izay zany dikan'ilay Hébreu 1:20. Andininy voalohany hoe ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Izay zany aloha raha ohatra jerentsika ilay ataontsika hoe famaritana fototra ao amin'ny Hébreu 11:1. Fa mijery famaritana hafa isika mba hivelatra kokoa dia mahitsika ny famaritana ara-potikevitra. Famaritana ara-potikevitra izany hoe ao anatin'ity famaritana ara-potikevitra ity dia naka hevitra vitsivitsy fotsiny ary anazavana azy. Ao zany aloha ilay teny misy aminareo izay miaina tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara iny, mampiasa ny voambolana hoe ino. Ny teny hoe ino any amin'ny faritra atsimo dia entina ilazana hoe misotro. Rehefa izy miteny hoe mangetaheta dia ozy izy mama te ino rano aho. Dikan'izany te ino rano zany dia hoe te an'iny izy te hisotro rano, any amin'ny sasany te higaka rano. Fa le hoe te ino no raisitsika te ino rano dia hoe misotro. Inona dika le hoe misotro amin'izay fotoana izay? Dika le hoe misotro na le hoe mino amin'izay fotoana izay zany dia hoe mampiditra ao anaty, mampiditra ao anaty. Ny antsoina hoe finoana zany dia fampidirana ao anaty izay inona. Ny antsoina hoe finoana dia fampidirana ao anaty izay inona. Raha miteny zany ianao manao hoe mino an'Andriamanitra dia manaiky hampiditra an'Andriamanitra ao anatinao ianao. Ary tsy hoe miditra ao fotsiny fa rehefa hiditra ao izy dia haintsika tsara ny toerana fa izay miditra ao anaty dia lasa tena iray aminao. Lasa misy fiombonam-piainana eo amin'izay idirany sy eo amin'izay miditra. Raha olona zany dia hoe eo amin'ilay olona sy ilay inony dia lasa misy fiombonam-piainana. Ka raha miteny izy zany hoe mino an'Andriamanitra dia ny dikan'izany dia hoe hampiditra an'Andriamanitra ao anatiko aho. Dikan'izany dia hoe lasa miombinaina amin'izy izy, amin'Andriamanitra izy. Fa raha sanatrin'izany kontrairan'izany no raisina ohatra zany ka hitentsika hoe za mino ny devoly, dia tsy le mino devoly zany tsy le hoe mino ny existence-ny fotsiny, fa lasa miditra lalina mihitsy zany hoe mampiditra ny devoly ao anaty. Ary rehefa mampiditra ny devoly ao anaty ianao dia zany lasa miompi-piainana na tena iray amin'ilay devoly. Zany somary sarotsarotra ny raharahany asan'ny fifoazana rehefa mifanena amin'ny olona izay manao arena ataontsika hoe pacte satanika na pacte diabolika reny. Satria ireny olona reny dia olona tena efa nanaiky hifamatokiainana amin'ny devoly ka sarotra amin'ny devoly ny alana. Io zany dia azonao atao daholo mangataka ianao amin'ny satana hoe bon, inona no tianao dia omena anao daholo, omena anao ny omena lamodiny ianao dia omena inona koa dia tianareo loatsy manina fa sena manao voyage amin'ny pays rehetra eto ambonin'ny tany ianao partout dans le monde, izay tadiavinao dia omena anao daholo. Fa par contre izay tadiaviny aminao koa dia manino dia tsy maintsy omenao azy. Satria nahoana? Satria efa nifamatom-piainana, efa nifamatom-piainana. Ka le mino zany tsy mijanona fotsiny amin'ny
manaiky ny fisiny fa tena ny famatim-piainana aminy tanteraka mihitsy. Zay le hoe mino ara-potokevitra no raisitsika. Fa anankiray koa izay anazavana ny antsoina hoe mino dia zao: ny finoana dia tsy mila pirofo. Tahaka nefa niresantsika teo aloha manao hoe ny finoana dia tsy materialy, tsy ara-materialy, dia izay koa ny tenenana antsika satria tsy materialy io, noho izany tsy mila pirofo anazavana azy. Raha ohatra zany ka anazavana zany ao aminy zany hoe finoana tsy mila pirofo zany, io ane ho an'reto lehibehibe reto efa nandalo amin'izany hoe fandamoro ny mpivady na ny mpisika tamin'ny fotoanandro. Reto ankizy reto ngamba mbola tsy mahay an'izany fampikoto ngamba amin'izao, fa teo amin'ny tanora rehefa mba mifampiresadresaka dia manontany: ialahy aloha tena tia ahy tena tiako mihitsy ianao, tena tiako ianao mon cœur. Dia ozy izy le anankiray: porfo ihany koa fa tena tia ahy ianao. Dia inona ny avalany iray? Tsisy. Ny fitiavana tsy misy pirofo. Raha vao misy pirofo entiny teneny hoe tiako ianao satria matavitavy kely, tiako ianao satria bolangolangona, tiako ianao satria manambola, tiako ianao satria tsara tarehy, tiako ianao, dia tsy fitiavana zany le izy, fa le ianao bolangona antiny ka rehefa sendra mahikely ianao nanao taifiny dia tsy tiany intsony. Na ianao le nanambola antiny donc le vola antiny fa tsy ianao, rehefa tsy eo aminao intsony ny vola dia elany ianao. Ianao le tsara tarehy antiny ka rehefa sanatria misy accident mahazo anao dia tsy tiany intsony ianao. Dikan'izay zany te hiteny aho hoe ny fitiavana tsy mila pirofo, fa dia izay fotsiny hoe tiako ianao satria tiako fotsiny tsotro zao. Voilà, ohatran'ny hoe anontaniana any Jesosy fa maninona ianao no tiany? Tsisy antony hitiavana ianao na kely ary. Raha izany dia tao fa tiany fotsiny ianao satria tiany tsotro zao. Dia tahak'izay koa le resaka finoana resantsika, tsy mila pirofo, tsy misy pirofo, tsy misy pirofo anapirofona ny finoana. Raha hiteny zao tsika ne ohatra anontany anareo ary: nareo ve mino ny Baiboly? Nareo ve mino zavatra voalaza anatin'ny Baiboly? Mino nareo? Hainareo ve hoe tamin'ny taona firy no zavatra nisy ny eo amin'ny bokin'ny Genesis tokony voalohany? Iza taminareo no nahita ny zavatra niseho passé tao? Ary iza tamin'izay nanoratrakasy ary no nahita ny zavatra nisy marina? Zaho teny aminareo na izay nanoratra ny Genesis ary tsy nahita ny zavatra niseho passé tamin'izany. Nefa ve nareo mino? Mino fa maninonareo mino ny zavatra tsy fantatrareo akory izay nisy tamin'izany? Satria mino aho, satria mino fotsiny tsotro zao. Izay za mino fotsiny tsotro zao tsy azo zongozongona izany, tsy satria tsy fantatra ny manoratra amin'ny bokin'ny Genesis, satria efa taty jereo tsara ny découverte de l'écriture oviana. C'était en moins 3000 avant Jésus-Christ, alors que la création c'était, raha mijery scientifique nareo dia raha kajy amin'ny Baiboly dia moins 8000. Fa ny zao tontolo zao dia mahita milliard d'années. Donc les milliards d'années tany aloha zany, entre milliard d'années sy le moins 3000, misy be dia be very zany, nefa ianao mino an'le izy. Satria nahoana? Satria mino tsotro zao, tsy mila pirofo zany. Nareo hoe mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo? Eny tompoko, porfo ihany koa fa mino azy ianao, tsy zavatra mazavainao zany. Mino aho satria mino fotsiny tsotro zao. Tsy tena hoe mino aho satria tena le raha tena teteteto amin'ny tarehako mihitsy dia tena nilatsaka tena dia hitako mihitsy le lohany voatsingona tsiro dia le tsy nahita an'izany ianao fa aza manday. Fa mino satria mino fotsiny tsotro zao, tsisy porofony zao aho zany tadio. Ny finoana voapirofo dia tsy finoana intsony. Rehefa voapirofonao ny finoana dia foana mahafinoana azy, satria finoana io ao izay zany. Ka raha miresaka tsika hoe finoana dia ampitsika ihany ny fanazavana ny antsoina hoe finoana, satria be dia be ny finoana, be dia be ny finoana eto ambony tany dia ampitsika ihany, satria finoana amin'ny ankapobeny zany zavatra azavaiko zany.
andehantsika Erosiana manazava ny antsoina hoe finoana. Ny famaritana manaraka hoentiko antsika eto iray dia ny famaritana ara-pinoana. Raha tiana reo dia ataoko mihitsy hoe famaritana araka ny finoana kristianina. Famaritana araka ny finoana kristianina. Raha mijery antsika indray mitompo masy eto azany zao dia efa mpandray fanasany tompo daholo tsika ato am-piangonana ankoatra ny anarero. Zay a ny mpandray fanasany tompo a dia nanao fanekena tamin'izy mpandray manao hoe vakio mafy. Io izy io izao raha fiatrarana anjamina rysoa tsy voafetra dia manaiky marina sy inona le zavatra inonao valiny i Jesosy no tompoko sy mpamonjy. Mino aho fa i Jesosy no tompoko sy mpamonjy. Tehitena zany hoe mino aho fa i Jesosy no ampidiriko atanata. Mino aho fa i Jesosy no misotroko fa tsy misotro Andriamanitra hafa, zany hoe tsy mampiditra Andriamanitra hafa ato anatiko aho. Ny finoana kristiana zany dia ny finoana miorina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Io ny finoantsika, tsy misy finoana hafa ivelana io. Ary raha miresaka an'izany aho dia te hanazava amintsika manao hoe avao tsara ny resaka finoana kristiana sy ny finoana fotsiny amin'izao. Ohatra ny finoana malagasy tsy mitovy ny antsoina hoe la foi chrétienne sy ny antsoina hoe croyance malagasy. Amin'ny teny malagasy dia samy inona ny andika anazy? Samy finoana. Ny finoana kristiana dia hoe mino aho fa Jesosy Kristy no tompoko sy mpamonjy aho. Fa amin'ilay ataontsika hoe finoana malagasy zao dia misy be tsy ho voatanisa. Ny vehivavy bevoka hono tsy mahazo manao sakamalao paosy, tsy mahazo mandaka rindrina hono fa mahafaty ray be na mahafaty reny be. Rehefa tonga hono ny faralamo tsy mahazo mikoroka vary. Zany rehetrarehetra zany dia inona daholo no ambadika zany? Misy finoana daholo eo ambadika zany, misy finoana daholo. Fa rehefa mahita zazakely voateraka ianao malagasy dia misy kofehy kely eto amin'ny tanany na eto amin'ny tendany dia misy bouton, misy bokotra kely. Fa manino? Misy finoana ao ambadika any, misy finoana, misy croyance ao ambadika any. Tsy reny zany le finoana resahantsika eto. Reny a finoana malagasy, za tsy miteny minoana tsy minoa reny, fa ny teny eto dia tsy reny le resahantsika eto, fa ny finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Zay ny resahantsika. Ary koa ny finoana an' Jesosy Kristy na ny hoe ny finoana kristiana dia tsy ilay finoana resahantsika amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ilay finoana resahantsika amin'ny fiainana andavanandro. Inona moa ilay finoana resahantsika amin'ny andavanandro? Hoy, mino zao fa ho avy eo ny toanay rehefa avy eo. Mety ny ainga tamin'ny habitude iny, mety hoe isaky lady arivo ny toanao dia tonga aminao foana, dia lazainao fa mino ianao fa ho avy eo izy rehefa avy eo. Na ihany koa tahaka ny fanaonareo ohatra hoe filazana ny mety ho toetry ny andro na ny météorologie io efa misy zany. Reny dia misy finoana daholo eo ambadika reny, fa tsy reny ilay finoana resahantsika. Fa ny finoana kristiana dia mazava finoana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Noho izany raha izany no resahana, raha miteny no hevitra antsika amin'ity volan'ity manao hoe ahoana no izy? Anorenana ny maha-kristiana ny finoana. Dikan'izay dia ambara fa miorina amin'ny finoana anizy an' Jesosy Kristy ny finoana kristiana. Satria izay le amarina le lohahevitra hoe anorenana ny maha-kristiana ny finoana. Le finoana nefa finoana an' Jesosy Kristy. Dikan'izay ny finoana an' Jesosy Kristy zany no maneho maha-kristiana
kristianina ny olona anankiray. Eo moa zany dia efa mijerytsika tsy le habitude na le rituel na coutume, tsy le fombafomba am-piangonana zany no maha-kristianina. Le nareo fe kristianina? Ahoana ny ilazanao fa kristianina? Dadabeany nanolona ny fiangonana io e. Ka tsy izay zany no mamaritra ny maha-kristianina anany. Fa tadidy tsara fa ny betsaka amintsika dia ilay tenenina hoe kristianina par défaut. Mibetsaka amintsika. Za zao anatin'izany, ianao koa ngamba. Inona ny nampa-kristianina anao? Satria ny dadanao sy ny mamanao kristianina. Inona ny nampa-kristianina ny dadanao sy ny mamanao? Satria ny dadabeanao sy ny bebeanao kristianina. Dia par défaut zany ka tsy reny ny tena hoe maha-kristianina. Fa eo tonga amin'ny stade izay manaiky ilay olona anankiray fa Jesosy tompo sy mpamonjy azy no manomboka ny mahafiainana kristianina azy. Izay mahatonga amin'ny Paoly miteny amin'izay manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Averiko zany ny finoanan'i Jesosy Kristy no maha-kristianina. Miorina ambony finoan'i Jesosy no maha-kristianina ny kristianina anankiray. Tsy le kristianina anarany fotsiny na kristianina ara-pomba, fa kristianina mino manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Ary rehefa mamaky an'ireto soratra masina ireto isika dia mahita fa marina zany ao amin'ny Korintana voalohany 5:10. Ny 9:11 sy ny 7:7 dia hoy ny voalaza fa raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toro-teninay ary foana koa ny fononareo. Izany hoe ao amin'ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, c'est-à-dire hoe Kristy izay fototry ny finoko no ambara eo. Dia koa ny 7:7 hoe ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finonareo. Miorina ao amin'ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ny finoana kristianina. Io Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty io le raisiko ny tompo sy mpamonjy ahy. Izay zany lesona lehibe izay tsara ho fantatritsika tsiraray avy raha miresaka finoana kristianina isika. Fa andehantsika irosiana na zava manao hoe ahoana indray ary zany ny antsoina hoe finoana kristianina, ahoana no iainantsika izany finoana kristianina izany. Ny soratra masina dia mampianatra antsika zavatra maromaro ny amin'ny finoana maha-kristianina. Misy finoana maromaro zany tenenantsika teo, teneniko teo hoe tout ce qui sont dans le domaine métaphysique dia finoana daholo, fa tsy tombontsika eo anatin'ireo ilay finoana kristianina. Inona ilay finoana kristianina dia efa nitenenina teo. Fa ahoana ny iainana azy? Voalohany rehefa ohatra tsika ka hiaina ny finoana kristianina dia ny zavatra voalohany atao tsy maintsy misafidy izay inontsika isika. Misy fanapahan-kevitra zany ilaina. Mila misafidy ianao. Ireo misy karazana finoana be dia be. Finoanan'Andriamanitra telo izay iray io dia misy finoanany Allah, dia misy finoanany Bouddha, dia misy finoanany razana, dia misy finoanany tsika moa zany zao aty mahita an'ireny finoanany zareo avatsika malibary, dia finoana reo tamola, dia misy finoana be dia be. Rehefa ohatra ianao ka misafidy anaraka ny finoana kristianina dia tsy maintsy manapa-kevitra aloha. Mila manapa-kevitra aloha ianao misafidy ny finoana ho anao. Aloha hoe jerentsika rehefa mijerytsika Néhémie 5:6 verset 32 à 37 io fa avitinikoatra zao hoe rehefa nanao karazana fanarenana ny firenena i Néhémie amin'izany fotoana izany. Dia ny fanarena satria avy any amin'ny fahavabona tamin'ny Babilôna zareo dia hiverina indray zany
ao amin'ny ao a Jerosalema dia rava ny tanàna dia ahoana ny atao tsy maintsy arenina ny tanàna, arenina ny manga, aorina ny tempoly sy ny sisa fa ny zavatra voalohany natao dia zao narenina ny fivavahana. Tsy maintsy ny safidy daholo ny olona rehetra tao anatin'ny tanàna, ao zany ny mpitondra fanjakana, dia ny mpitondra fivavahana, dia ny vahoaka rehetra manapa-kevitra hoe izahay hivavaka amin'Andriamanitra. Dikan'izany inona le takina? Ny takina dia ity fibebaham-pirenena. Fibebaham-pirenena aloha ny takina voalohany, satria firenena ny resahana, fa raha olona individuel zany resahana dia fibebahana individuel koa. Takina alohan' izay hisafidiananao hanompo an'Andriamanitra dia misafidy ianao ny fibebahana amin'Andriamanitra. Raha misafidy ianao ka hivavaka amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao dia tsy maintsy mibebaka amin'ny Jesosy Kristy aloha ianao. Zay zany ny lalana izay atao. Zay dia hoe misafidy izay ambarana an-tsainy fa ny finoana marina ihany no afaka manompo marina. Ny finoana marina no afaka manompo marina. Jerentsika neny ahoana moa ny fomba nanasitrana ny Petera sy Jaona n'ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahadin'ny Filifon'ny Solomon, teo amin'ilay vavahady antsoina hoe tsara endrika. Rehefa nisy lehilahy malemy teo dia zao le olona zany tonga eo angataka izay miditra sy mivoaka eo, angataka ny atao. Dia rehefa nandalo Petera sy Jaona teo sisy Petera sy Jaona, zay tsy manam-bola tsy manana vola fotsy na vola omenanao zay ozy izy fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta manino mitsangatsangana. Dia mitsangana ny lehilahy. Ka ny dikan'izany dia zao tena safidy madio mihitsy no natao hoe ny anaran'i Jesosy no entina eo amin'ilay lehilahy malemy. Rehefa tena vakintsika io texte io ty asan'ny apôstôly toko fahatelo verset 12-16 afaka vakinareo any an-trano, dia miverimerinao foana le hoe Jesosy Kristy ilay masina sy marina. Jesosy Kristy ilay masina sy marina. Io no nisafidiny Petera sy Jaona ho tononona tamin'ilay lehilahy malemy. Zay zany zavatra lehibe zay. Arandroany zany ianao tonga eto dia fantaro ary iza zany no inonao. Iza no inonao eo anoloan'ireo Andriamanitra marobe, eo anoloan'ireo finoana marobe, tsy maintsy misafidy ianao. Iza no inonao. Tamin'ny fotoan'andro no nalazalaza kely reny, ngamba mbola tsy teraka reto ankizy reto fa nareo naharaka tsara mihitsy nalaza be mihitsy ny fitenenana hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy ny razana. Ary na dia tany am-piangonana aza nisy fotoana nampiasaina izany. Zao misaotra ny tompo tena nesorina tsy nampiasaina intsony eo am-piangonana satria mila misafiditsika hoe iza ilay ho arahantsika, iza ilay ho tompontsika. Dia mazava zany tsy tafiditra ao anatin'ilay ho tompontsika le hoe razana dia nesorina. Zao moa zany no tena nataon'ilay dia natao hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Lasalasa fotsiny mivavaka amin'ilay ramatoa be rehefa nanao mariazy miara-mizotra ny ray aman-dreny dia lasalasa mivavaka mbola Andriamanitra sy ny razana ihany tena, satria efa zaka n'izay nandritra ny début dia zay tsy voatery mikorazana toy izy fa fahazana fotsiny. Ny finoana mahakristianina dia misafidy zay ny zavatra faharoa dia hoe ampahafantarina antsika fa ny finoana mahakristianina dia finoana
loharano ny fiadanana. Finoana loharano ny fiadanana. Izany hoe rehefa avy misafidy tsara ny finoanao ianao, dia ho hitanao avy amin'izany finoana izany fa misy fiadanana ao anatin'ilay finoana. Tena tiako nareo raha mba manana baiboly fa efa voasoratra ty ino le par défaut. Fa raha mba manana baiboly dia andao ane vakiana ny Salame 81. Ahoana zany vokatry ny finoana? Ao moa zany a zavatra mazava zany dia zao, rehefa mamaky tsika zany le Salamo faraka amin'ny valopolo andininy fahavalo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, dia hitantsika eo zany dia hoe voalohany aloha mila manapa-kevitra aloha rehefa vahoaka hoe iza le inoana. Jereo tsara fa averimeriny ao le hoe miainory oloko engany ka hiaino ianao, aza sin'Andriamanitra eo aminao, aza mivavaka amin'ny Andriamanitra ny firenena hafa ianao, izao no Jehovahandriamanitra ao, izay mitondra anao sy ny sisa sy ny sisa. Misafidy Andriamanitra aloha, misafidy izay inoana. Fa rehefa vitanao safidy dia mirotsaka amin'izay ilay fiadanana na ilay antsoina hoe fitahiana. Vakio kely anie ny ambarany andininy fahafolo hoe tapany farany amin'ny dernier phrase ny andininy fahafolo. Ahoana ny fomba ilazany azy? Tsy haiko raha ianareo ny dikan'izany teny malagasy izany, vakio teny frantsay raha tsy azonareo ny dikany. Ianao zany misanasana vava ohatr'izao fotsiny dia Andriamanitra manome. Rehefa safidinao tsara ilay finoana dia Andriamanitra manome, fa ianao dia manino? Tanatana vava fotsiny ianao, izy manome. Mampahatsiaro anahy ilay any amin'ny Salamo 127 le hoe zava-poanao anareo ny fo maraina sy alokary, izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malala na dia manino azy, na dia mampory azy izy. Ianao fo amin'ny helatra maraina pasteratera amin'ny sivy ihany, amin'ny sivy. Aneo mamboly voky tsy mamboly voky. Tsy hoe akamonina akory fa misy le hoe asan'Andriamanitra izay omeny mahay mamboly. Dia eo amin'ilay Salame 81 eo ihany tsika mijery ahoana moa zany Andriamanitra mandrotsaka fitahiana, mandrotsaka fiadanana izany. Dia vakintsika ny eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo hoy izy: ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy, eny tantely avy amin'ny vatolampy no amogisaka azy. Dia teo aloha efa vakintsika teo misafidy izy aloha hoe iza no inoana, hankatosy hiaino tsara an'ilay Jehovahandriamanitra ve izy, anaraka tsara ny didin'Andriamanitra ve izy, hiaino an'Andriamanitra ve izy, ino an'Andriamanitra ve izy. Rehefa mino izy dia ozy amin'izay Andriamanitra hoe omeko anao ary zany a, sokafo fotsiny vavanao fa zaho mampiditra ao. Fa tsy vitany hoe mampiditra izy dia indray manko ny zavatra rehefa gratuit dia ohatran'ny eo ny qualité, fa ny an'Andriamanitra préciseny tsara mihitsy, sady quantité no qualité. Ampihinana azy vary tsara indrindra izy. Inona ilay vary ilay tsy mety mahavoky akory? Stock tampon ve? Ny azy zany tsara indrindra no omeny, ary tantely avy amin'ny vatolampy no amogisaka anazy. Ao amin'ny finoana zany dia misy loharano ny fiadanana. Fahatelo, ny finoana maha-kristiana dia finoana mandroso sy miverina alelatolo. Azavaiko amin'izao le izy raha miteny hoe mandroso sy miverina zany tsy miteny mihitsy hoe akory le miverin-dalana, fa nitarafina izy io tamin'ny tantaran'ireo nanadiovan'i Jesosy ireo boka folo mirahalahy. Dia tsika iny nofinainantsika tamin'ny herinandro iny ao amin'ny Luka 7:70. Nisy boka folo mirahalahy. Ny boka zany konsideren'ny fiarahamonina olona maloto, tsy mahazo mikasikasika fa olona maloto. Zay le natonga le fitenenana hoe toka-monina tahaka ny boka. Dia iny nefa Jesosy mandalo
fa tena nanana fahasahiana zareo miantso manao hoe re Jesosy zanaky Davida mamindraha foanay. Samy izy ireo no nanatona an' Jesosy. Izay zany le hoe mandroso makeny amin'i Jesosy, na dia tia ho aza ny fahatona, na dia tia ho aza ny problema, dia samy manatona an' Jesosy. Ny olona manana finoana dia olona izay manatona an' Jesosy ao anatiny enta mavesatra. Zany hoe zany tsy miandry ianao hiadana izay vao manana finoana, tsy miandry ianao azo valim-bavaka izay vao manana finoana, fa manana finoana ao anatin'ny fahasahiranana, manana finoana ao anatin'ny olana, manana finoana ao anatin'izay heveran'ny fiarahamoninao, hoe ao anatin'ny faharotoana sy ny sisa. Dia ary tsy vitan'izany fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia ozy izy Jesosy andana miseho ampisorona. Ny lalàna Jesosy dia manao hoe raha misy boka madio dia ny mpisorona irery ihany no afaka mideklare hoe nadio reto. Aloha nefa ny ry zalahy mbola tsy natao ninonina akory dia irahana ho aiza ho any amin'ny sorona. Andana miseho any amin'ny sorona nefa mbola tsy nataon'i Jesosy ninonina akory izy, fa lasa izy nandeha. Izay le asan'ny finoana. Ny asan'ny finoana zany tsy miandry hoe mirakitra izay vao mino. Any olona miteny tsy mitory tsy misy pirofo izay, tsy finoana intsony izany. Tsy miandry fahitana, tsy miandry mirakitra izay vao mino, fa mino aloha dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nandeha izy nakany amin'ny sorona, na dia mbola maloto aza, na dia mbola tsy midiovina aza, satria baiko ny Jesosy le izy dia nandeha izy. Ny finoana dia ankatoavana ny baiko ny Jesosy. Ny finoana dia ahafahanao manaraka izay tenenin'i Jesosy, manaraka ianao izay tenenin'i Jesosy, fa tsy manaraka ianao ny amin'izay situation misy ianao. Rehefa Jesosy no miteny dia mandeha fa tsy ianao be problème, ka alizany ery tompo dia izao e, dia exposenao eo anatrehan'ny tompo indray ny problème, dia ianao hoe mieritreritra fa misy problème tsy fantatry ny tompo. Ka izy kosa ny ery tompo tena izay, dia aza vainao amin'ny tompo tsirairay eo le izy fantany io, fa ny zavatra tenenanao dia c'est un ordre mandehana miseho ampisorona. Vokany nandeha rahalahy, izy folomy rahalahy dia nandeha sitrana teny an-dalana. Zany le asan'Andriamanitra. Izay zany le hoe finoana mandroso eo amin'i Jesosy ianao, na dia mbola eo aza ny olana. Mandroso ianao makany amin'ny sorona satria baikon'i Jesosy izay. Fa eo amin'io tantara ihany dia misy ilay hoe finoana miverina, averina tsy hoe miverin-dalana akory ny resahana, fa miverina mankalaza an'Andriamanitra. Rehefa sitrana teny an-dalana izy folomy rahalahy, ny anankiray tamin'ireo boka, izay boka fahiny no nanenona, no miverina tany amin'i Jesosy mankalaza an'Andriamanitra. Raha ohatra ka eo ambanimasonao ny Luka 7:70, dia jereo tsara ny 9:7. Hoy izy Luka 17:19 zany, ho ny voalaza manao hoe ary hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy, mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao. Antany anareo hoy izy taminy, Jesosy no miteny, Jesosy le izy, iza le taminy? Le taminy dia ilay anankiray miverina, le iray miverina ihany no mitenena an'i Jesosy hoe ny finoanao nefa nahavonjy anao. Izany hoe ny anankisivy zany sitrana fa tsy voavonjy, fa ny ray ilay miverina no sady sitrana no nanenona
no voavonjy. Ny tadiavin'ny tompo amintsika dia sady mandeha mandroso no miverina mba ho feno ny famonjena. Ny fahafenon'ny famonjena dia ny fahazan'ilay olona niverina tao amin'i Jesosy izay loharano ny fanasitranana rahateo. Izay no mahatonga antsika foana ny teny manao hoe ho antsika kristiana FJKM dia tena tsy voakabilerantsika mihitsy ny teny amin'ny olona any hoe hositranin'i Jesosy ianao. Tsy voakabilerantsika mihitsy ny teny hoe vavahady aminay fa ho afaka amin'ny problemanao. Tsy voakabilerantsika mihitsy ny miteny hoe dia ilana amin'izay ny adinao ho afaka mitrosanao rehefa mivavaka aminay eo. Ny voakabilerantsika dia ahoana? Andao hiaraka hivavaka aminay fa ho azonao ny famonjena. Ny famonjena atolotritsika, atolotry ny fiangonana, atolotry ny tompo amin'ny olona. Io no asole. Ny amina dia kadô. Raha ny zanako ozy izy malahaka nomeko anareo maimaimpona, no nomena anareo no tsy omeny miaraka aminy. Maimaimpona avokoa vany zavatra rehetra. Izay ilay natonga an'i Jesosy ny teny Matteo 6:33 hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny famarinana dia hanampy anareo zavatra rehetra. Ny finoana kristiana zany tsy finoana mitady fanasitranana aloha, izay vao iny, fa finoana mitady finoana dia mety manaraka ho azy ny fanasitranana. Amin'ny kristiana zany na sitrana na tsy sitrana, tsy olana rehefa voavonjy. Fa tsy hoe sitrana ianao nefa tsy nandray anjara famonjena dia toy ny tsy nisy ihany zany. Izay zany ka eto zany ilay hoe finoana alereto mandroso makao amin'i Jesosy na dia mbola eo aza ny olana mandroso manaraka amin'ny baikon'i Jesosy ho any amin'ny solo fa miverina ankarazan'Andriamanitra, fa tsy hoe finoana miverin-dalana akory na hoe finoana mihemitra, tsy izay ilay tiako teneny. Finoana miverina makao amin'i Jesosy mankarazan'Andriamanitra andraisana ny tena famonjena maro. Ny finoana maha-kristiana ihany koa dia finoana hitsarana antsika. Tsarovy ry havako fa ho tsaraina amin'ny finoana isika. Ho tsaraina amin'ny finoana isika. Ny soratra masina be dia be no miteny an'izany fa samy ho tsaraina amin'ny ataony avy ny olona. Fa raha marina dia hoe ho tsaraina amin'ny finoany ny olona. Na nino amin'ny Kristy izy na tsy nino amin'ny Kristy. Haitsika tsy injery tsara ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka 5:10 iny sa 5:11. Hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Ahoana ny toerana? Fa izay tsy mety mino kosa no eloina. Izay tsy mety mino kosa no ho eloina. Dikan'izay ho tsarana amin'ny finoan'ny olona. Ary rehefa maty ny bokin'ny Apokalipsy isika dia mahita an'izany eo taratasy nalefa amin'ny fiangonana fito tany Azia. Dia raisitsika manokana ohatra izay voalaza nofinainantsika ny Apokalipsy 2:2, taratasy izay nalefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira raha tsy diso. Rehefa nanoratra ny taratasy fito ho an'ny fiangonana tany Azia, ny mpanoratra Jona zany dia misy foana manao hoe fantatro ny asanao, fantatro ny asanao. Fa rehefa ho an'ny fiangonana tany Tiatira dia koa izy hoe fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanotonao ary ny faharetanao. Voaresaka ao ilay hoe finoanao. Inona ny dikany? Ny dikany dia izao: mbola hitsaran'Andriamanitra anao io finoana. Rehefa tonga eny amin'ny ranolanitra zany Jesosy Kristy amin'ny andro farany hitsara ny velona sy ny maty dia tsaraina amin'ny finoana io ny olona. Ny tompo zany tsy hanadina anao hoe ohatrina ny devizinao tamin'ny ianao mbola teny ambony tany, na nanao ohatriny ianao tao ambony
soldanao tao amin'ny banky tao, ny tompo zany tsy anadina anao hoe toy navy ny fahamendrehana nanananao, fa ny fanontaniana izay adin'ny tompo dia izao manao hoe nino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainanao velonao satsina. Mbola hitsarana, mbola anadina amin'ny tompo anao atsika ny finoana maha-kristiana. Farany riavako izay resahana eto dia miresaka ny asan'ny finoana. Be dia be ny asan'ny finoana fa iray ty ihany no resahana. Inona aloha ny asan'ny finoana? Raha miteny zany eto hoe asan'ny finoana dia izao: ny finoana dia arahana asa. Raha marina dia izao: ny finoana mihitsy no miasa. Hafa le resantsika hoe finoana arahana asa. Ohatra hoe ny finoana arahana asa izao ny fanaovantsika vokatra tamin'ny maraina. Finoana arahana asa mihina ianao dia manao asa ho an'Andriamanitra. Fa ilay resahana eto indray dia ilay asan'ny finoana. Izany hoe ahoana no ahafantarana ny finoanao ao anatinao? Dia io no valiny hoe ny asan'ny finoana dia asa mandingana sakana lehibe. Tantara anankiray, pasazy anankiray fa misy tantara anankiroa no resahana antsika ao amin'ny Mateo 7:9 sy ny 20. Izy tia dia tantara izay voalohany nananganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ilay zanaka vavin'ny Jairo izay ankizy 10 taona no natsangana. Fa teo anelanelan'izay no nanasitranan'i Jesosy ilay vehivavy narary nandritra ny 10 taona. Eo aloha zany dia efa misy zavatra kely, misy coïncidence kely ve zany hoe ilay ankizy natsangana tamin'ny maty 12 taona, ilay vehivavy narary pendant 12 taona. C'est-à-dire hoe nandritra ny fiainan'ilay anankiray ilay ray narary. Dia inona ny zavatra hitantsika? Reo zany fa tonga ilay olona hoe andao mba hatsangano raha marina moa zany narary ilay zaza, marary ilay zaza natrana fa andao mba sitrano izy, andao ianao mametra tanana aminy. Rehefa filazany Matio ato moa zany dia efa marary efa maty mihitsy izy, efa mialaina mihitsy, izay no filazany azy eo. Marary maty mihitsy, izay no filaza azy eo. Andeha ozy izy maty ankehitriny no zanany vavy, ozy izy fa andeha re mametra tanana aminy dia ho velona izy. Any amin'ny filazany tsara sinoptika dia miteny hoe marary izy fa tsy mbola maty aloha. Dia eny ary tompo avandeha. Eo aloha zany dia efa fanontaniana be hoe ahoana ny asa iny Jairo angataka an'i Jesosy hanangana ny maty? Ny sakana lehibe zany dia ny fahafatesana. Fa ny finoana dia afaka misurmonter-ny sakana lehibe toy ny fahafatesana. Dia rehefa nandeha iray i Jesosy Kristy, vao maika iray teny an-dalana nasaroton'ilay kialavavy ny resaka. Jesosy izay tokony ny fitantaran'ny Lukas moa dia ohatr'izany, narary mafy ilay zazakely dia ny sakanan'ilay vehivavy dia nifara tamin'ny fahafatesan'ilay zaza mihitsy. Ino manko misy vehivavy narary nandritra amin'ny 10 taona nanakatsakana an'i Jesosy teny an-dalana. Izany hoe taona ny fahitantsika azy dia taona nakatsakana ny fanasitranana an'ilay ray, niteraka tamin'ny fahafatesan'ilay ray mihitsy. Fa zao
io vehivavy koa dia vehivavy manana olana goavana. 12 taona izy naninay narary any. 12 taona izy narary any. Ary aretina mamenatra, aretin'ny fadimbolana, tsy fampiseho masoandro, tsy afaka tapatapana. Zarety marary ny fadimbolana mba tsy trava Jesosy, tsy afaka nanao an'izany izy. Tena mitombo zany ny problema. Fa zao ny finoana atao anatiny, nafahany mihoatra amin'izany, nafahany surmonter an'ilay sakana teo aminy, ka nazahoany ny fanasitranana. Averiko tsara zany ny finoana raha mitenitsika eto hoe maningana sakana lehibe. Ny finoana dia tsy miandry valim-bavaka vao miasa, fa miasa aloha dia hitanao ny valim-bavaka. Tsy miandry valim-bavaka vao miasa, fa miasa aloha dia hitanao ny valim-bavaka. Ao amin'ilay mofinainantsika marka 11:23 misy an'ilay fanoaran'i Jesosy mahakasika ny finoana tendrombohitra. Dia koa Jesosy ao amin'ny io texte io manao hoe manana finoana an'Andriamanitra hoy izy. Nazovo milaza ny tendrombohitra hoe mifondraka minjerana ny ranomasina dia ka tsy mianana fa ino zany dia ho azo izany. Ny fantaniana lehibe zany dia ny hoe ianao ve, satria any amin'ny texte parallèle io any amin'ny Luka sy ny Matteo le marka 11 io zany, dia fahazontsika azy dia tenenin Jesosy hoe nazovo manana finoana na dia ohatran'ny voatsinampy aza dia ahafindra ino, ahafindra tendrombohitra. Ny fantaniana zany dia zao manao hoe ianao ve manana finoana voatsinampy, graine de moutarde, dia mahafindra tendrombohitra, sa manana finoana tendrombohitra fa tsy mahafindra graine de moutarde. Azonareo ve dikan'izany? Misy kajolona zany manana finoana tendrombohitra, le pôzy andehivavaka, le présent foana, le fomba fiteny, ranabavy, finoana tendrombohitra. Fa rehefa tenenina amin'izay ny zava-misy marina, kay finoana pôkatatra poivron, tsisy ninina koa reo. Jereo tsara hoe na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana ahitantsika ny tena finoan'ny olona marina. Reo zao tsika kristiana normal, fa rehefa faly dia ohatrany ahoana ny finoana. Mbola voatazony foana ve ilay finoana kristiana? Sa faly dia mifarany fifaliana rariva, mifarany balle populaire miaraka amin'ny babera ataoka whisky sy ny sisa. Dia efa maninareo mirevideo hoe faly ka nahazo fahasoavan'Andriamanitra. Nahazo fahasoavan'Andriamanitra ianao dia mandeha misotro toaka. Rehefa faly loatra ny olona dia miala ao amin'ilay finoana marina. Fa au contraire koa amin'ny fahoriana, rehefa normal ny olona, tsentsery daholo zao tenin'Andriamanitra momba amin'ny fahoriana zao. Ka tsara tsika tsy maintsy miaritra ka ny tenin'Andriamanitra dia ny teny aty amin'izao tontolo izao nahitana ny fahoriana nefa manontany fa izao ny fanare zao tontolo. Tsy maintsy miaritra pastera fa eo miaraka ilay tenin'Andriamanitra hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany manentaina antsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Io ane Jesosy mihitsy nefa nyteny pastera hoe nareo tahaka ny zanak'omby
zanak'ondreo voany amin'ny fa ho hiatra fahoriana sa ny daholo ny tenin'andriamanitra fa io amin'izay ary fa misy fahoriana maty amin'izay le olona akaiky azy ny vady na ny zanany na ny ray aman-dreny ny sanatry ny zany tsy hita daholo le tenin'andriamanitra nitsenjery teo ary sanatry aza ho an'ny sasany lasa mametsiny an'andriamanitra za moa dia efa nahita olona mihitsy ny teny ratsy sy nanotan'andriamanitra kristianina be zao izy manana finoana be zany goravana be le finoana ny tendrombohatra rehefa tonga amin'ny fahoriana mopainy andriamanitra dia manontany foana tsika zany manao hoe ny finoanao ve finoana voatsinampo mafindra tendrombohatra sa finoana tendrombohatra tsy mafindra voatsinampo finoana pokaty sa finoana kely fadadana ny finoantsika kristianina ety ampamaranana zany le avako marana dia te hiteny manao hoe ny finoana kristianina dia finoana miasa misehatra izay rehetra miseho eo anoloana tsy miemitra eo anoloan'ny olana tsy miemitra eo anatrehan'ny fahasahiranana na ny fahasarotana na ny fahoriana sanatr'izany ny finoana kristianina dia finoana samy sehatra izay zavatra rehetra miseho evero ane izany finoan'ny ireo missionnaire tamin'izany fotoana izany andeha hitolo filazantsara ny Madagasikara fa na inona miseho na inona dodona na ino kiatra dia nirosy foana izy tanjony dia hoe hitolo filazantsara malagasy ny tenitenen'ny olona ane izy tamin'izany fotoana izany izy zany malagasy zany ane zavatra sauvage zany ianao hoe dia hitolo filazantsara amin'ny sauvage aleo ane mitolo filazantsara amin'ny alika tsy izay mitolo filazantsara amin'izany malagasy zany tamin'ny voalohany raha etokoa izy zany ka mitolo filazantsara tamin'ny Saint-Desalon tamin'ny Pays de Galles dia taraiky teo tsika malagasy saingy izao le finoana dia mandeha tsy niemitra noho ny amin'izany izy tsy hoe zany dia nampiemitra anazy fa niroso hatrany izy niroso hatrany eny fa na dia efa tonga tany aza hoe hainareo tsara ny tantara tonga tamin'ny Madagasikara David Jaune sy Thomas Bevan maty daholo tamin'ny Madagasikara Thomas Bevan sy mivady aman-janaka maty daholo mivady aman-janaka David Jaune sa irery sisy no velona tamin'ny olona sivy nandeha voalohany mitolo filazantsara tany dia lasa izy nilevina ny vady aman-janaka le vady aman-janaka moa zany toa teny an-dranomasina na tsipitsipi teny dia lasa izy nandeha nodikely neona tamin'ny fianakaviany tany Pays de Galles hoe maty daholo ny vady aman-janaka hoe fa mitolo filazantsara tamin'ny Madagasikara dia no tonga tany izy dia lasa izy miverina indray raha ny lojika an'io zany dia tany nalavony iny tsy hiverenana intsony aza miverina amintsony afo mandorolo lampo sy ny sisa fa no le finoana to anatiny dia mbola iny izy famoroso tsy nampiemitra azy ny zavatra rehetra tahaka izany ary izany finoana mahery vaika atao amin'izany nahatonga ny filazantsara ty amintsika mahatonga antsika mino ankehitriny ninina teneny hoe razamazasa ny sisa minontsika zao sanareo tsy mino minontsika ary tena mino ary maro no mino tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana intsony ny olona mino vokatra izany finoana lehibe nananany missionnaire ireo zany zany ny antsoina hoe finoana miasa mahery zany natsotsika hoe finoana mandingana sakana lehibe ho antsika koa ry avako izany tenin'Andriamanitra zany fa ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra any io moa zany resahako teo hoe finoana fahatsitanjaka io izay fotsiny teniny dikeny hoe finoana fahatsitanjaka io zany tsy mijery kabare rehefa anao zavatra anao fiangonana vetsika dia ohatrina ny avoary antsika ohatrina hoe tena tanàna 12 000 dia raha vao izay no eritreretinao dia tsy havita fiangonantsika mandrakizay satria 12 000 tsy mahavita fiangonana
na dia mbola anao rakitra ary tsika eto izao dia mbola tsy ho vita ny fiangonana. Dia samy ary manome izay ananany daholo izao raha vao izay ny angerana dia tsy ho vita. Fa atao ilay izy satria amin'ny finoana no anaovana azy fa tsy amin'ny tanjaka, tsy arakisa. Tadidinareo tsara tamin'ny andron'ny iza ilay tamin'ny Gideon, ilay mpitsara nisy misy hiady tamin'ny fahavalo dia tenenina be loatra nareo fa hanesory aho. Dia efa nahazo 3000 hommes dia mbola be loatra ny 3000 hommes izany contre 300 000 raha tsy diso azy izay. Mbola be loatra ny fanarao dia natao 1000. Mbola be loatra zany 300 hommes zany ny zanak'Israely contre tsaiko 300 000 personnes namana. Ny antony anaovako an'io tsisy Andriamanitra amin'izay nareo tsy mizesta rehefa mandresy. Rehefa mandresy dia mifantatrareo hoe tsy nareo no mandresy fa izy Andriamanitra no mandresy anazy. Ary mampahatsiaro antsika ny tenin'i Jesosy zany hoe tsy io lehilahy io nanota fa ny anehoana ny voninahitra Andriamanitra. Ho an'ny tompo ny voninahitra ho antsika izany lesona izany riavako anana fonona mahery sy matanjaka ny isika rehetra ireto amin'ny fiainantsika andavanandro. So dia misy fanontaniana. Sisy, eny tompoko. Ohatran'ny mampiasa ihany izy satria mba manana finoana no ampiasaina ampiarana mbola lehivelona etỳ an-trano fa tsy tanjaka nefa existe koa tena le tanjaka matetika mbola mandeha zero miara-miaina iny ohatrany araka ny tenenina koa ny karakara sarosarotra andeha finoana zany tsy ho didy izy fa ahoana rehefa tena anasorana andresa ambavonana ny zava-drehetra mba nanan'ny finoana tanteraka. Ny atao ane dia tsotra nitorina ny filazantsara. Ny antsoina hoe finoana manko dia aneken'ny olona ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainan'ny olona dia tonga amin'ilay fitenena rehefa mibebaka amin'ny fony mibebaka ho azy nypaoziny. Izaho moa zany dia mandinika fiainam-piangonana ny asako. Izaho pastera, izaho tsy dia ohatranareo hoe manana occupation hafa ankoatran'ny rehefa andavanandro, fa ny ahy zany tena fiangonana sermon ny asako. Azonareo io ny any amelomako vady aman-jany. Dia tena mandinika ny fiainan'ny fiangonana dia mijery aho fa rehefa tonga amin'ny valotonareo avany dia mijery aho dia jereko 50 centime manao hoe efa mivoaka lehibe ny ianaran'ilay izy. Dia tsy mametsiany an'ilay olona fa mametsiany anahy. Ny antony mbola tsy voatoroko izany hoe filazantsara na dia aiza na dia atao am-piangonana. Izany hoe any olona atao am-piangonana izany mbola misy tsy manana ny filazantsara. Dia itsika zany tsy ezakazaka mihitsy hoe ahoana ny atao fa le tanjaka ny influence amin'izao tontolo izao efa ngeza be. Fa ny ataontsika dia mitory filazantsara fa rehefa manana filazantsara ny olona dia izay ny tanjona. Rehefa manana filazantsara ny olona milamina. Rehefa manana filazantsara ny olona dia filazantsara teneniko hoe lekely fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainana dia tsy manana safidy hafa atao izy fa manaiky mibaiko n'ilay Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Io manko io tanjaka io ane resaka soavaly no resaka miaramila. Nareo manana miaramila firy, manana soavaly firy nareo dia tenen'i Jesosy tsy tenen'ny tompo hoe tsy izany.